ampifaliana ry avana malala no eonantsika am'izao sabotsy zao a azontsika miainy ten'andriamanitra ihany koa ary andraisantsika ny afatra tsara zay meny tompantsika an'io ho aminareo ne ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay kehitriny sy taloha ary ho avy ary avy amin'ny fanahy fito izy eo alohan'ny seza fiandrianana ary avy amin'i Jesosy Kristy vavim-belona marina salamatoa amin'ny maty alehibe amin'ny mpanjaka ny tany amen. Sabotsy 1 aprily 2020 imajinantsika no hevitra hoe mpandresy ny tompo andeha ry havana idera sy ankalazan'Andriamanitra isika. Ity no andro nataon'i Jehova hifahasy ravoravo amin'izao isika. Mifona aminao a Jehova vonjeo hoe, mifona aminao a Jehova ambino hoe, hotahinana izy avy amin'ny anaran'i Jehova, avy eo amin'ny tranon'i Jehova ny tsofanay rano anareo. Andriamanitra Jehova ka mampahazava antsika, roiziko feny fanaty-piravoravoana na dia hatreo amin'ny tandroky ny alitara aza. Andriamanitra ianao ka hideranao aho, iny Andriamanitra io ka nanitra anao aho, miderahan'i Jehova tsara izy, eny mandrakizay famindrampony. Amen. Ah
hivavaka isika. Ry Jesosy Kristy tomponay io, misaotra anao zay fa miany fiainanay ianao, fa velona tra-pamonjeny zay ankehitriny. Mankalaza sy midera rome voninahitra inarinao masina zay, fa mpandresy ianao. Tompo, mahatsiaro teny zay fa mpanota, ko mandoatriko ianatrehanao, miaiko ny fahadisoanay, mamindrafo aminay ary mamela ny erikay. Fanamasino, midira, manjakaty anatinay amin'ny fianona ny teninao zay mamonjy anay. Aminaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay novanay izany mivavaka izany. Amen. Ny ofinainao antsika amin'ny tinitely avy naditanao amin'ny bokin'i Isaia. Isaia 2:20, ny 2:20 ka hatramin'ny 5:20. Mivako toy izao aminaran'i Jesosy. Mijery ahy dia voavonjy ianareo ry vazantany rehetra, fa izao n'Andriamanitra ka tsy misy hafa. Ny tenako ny nianako, nisy teny efa naloky ny vavako tamin'ny fahamarinana ka tsy tsoka. Izao no andelehan'ny lohalika rehetra sy anianan'ny lela rehetra hoe, ao amin'i Jehovah ihany no misy fahamarinana be sy hery, ary izy ihany io aton'ny olona ary homenatra zay rehetra tezitra aminy. Ao amin'i Jehovah no anamarinana ny taranak'Israely rehetra sy ananany rehare. Amen. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ravana malala, ao aminao ny fiadanana. Mofinaina ny vakina antsika anio ka noranetsika teo. Isaia 2:20, 2:20, milaza ny amin'ny mpanompon'Andriamanitra mpitondra famonjena ho an'ny Israely sy ny fiaina rehetra. Zay rehetra miverina amin'ny tompo dia hovonjena. Zay rehetra miverina amin'ny tompo dia hovonjena. Mijery ny tompo mihitsy ny tena ampiasaina eto, nefa mijery azy ahoana moa? Tsy olona na zavatra hita maso eo izy, ka ho hita ho jerena. Noho izany, zay tena ho lazaina amin'ny hoe mijery azy dia mitodika amin'ny indray. Teo aloha dia tsy nirara iny izy, fa zavatra hafa toy ny samby samihafa no matimatesana. Fa izao kosa dia mila manao zava-dehibe ny fahatahorana azy indray, ny fivavahana aminy, ary tsy maintsy miaraka amin'ny fandavana tanteraka ny zavatra hafa nekena teo aloha zany. Ambarany tompo amin'ny alalan'ny mpaminany eto, famonjy zay rehetra miverina aminy izy, izany hoe ny olona rehetra, ny vazantany rehetra. Noho izany ry havana malala, oreharehan'ny olona izy, oreharehan'ny olona izy. Hatsapa ny mazava-dehibe ny fanarahan-dia azy ny olona noho ny fahamarinany be sy ny heriny tsy misy tahaka azy. Omeny tompony olona ny fitasiana sy fahasoavany, ka irehareh noho izany ny olona. Araka teny soatra masina hoe, raha velona koa Jehovah, dia izy no lazay ny firenena ho fahasambarany, ary izy no reharehany. Koa izay mirehare, dia aoka i Jehovah no reharehany. Ry havana malala, saino zany azono mandinika ny tenin'Andriamanitra, fa lehibe ny famondram-pona ho antsika. Eo n'Andriamanitra hery ny voninahitra. Amen. Ndeha hivavaka isika. Tompo, misaotra no mofonay nanomenao zay milaza fa izay miverina amin'ny tompo dia hovonjeny, ka ho reharehan'ny olona Andriamanitra. Tahiny faharoantenanay ho anao amin'ny fiainana amin'ny famonjena dia ny finoanan'i Jesosy Kristy sy ny teninao Andriamanitra. Mivavaka izay ho an'ny tompo Nazara rehetra sy ny vahoakanao Andriamanitra, hiatrika fampivavahana rahampitso izay anehoana fa mpandresy ny tompo. Tompo, mba ireo manana andraikitra amin'ny fitsaboana, ka hositranonareo marary. Ampirezinao ireo manamanjo, toandro ireo maresoikolona, ary vonjeo ireo mahatra sy sahirana. Teo ny asa sy ny fihazakazanay amin'ny tian'ity indray, Tompo, ampiaraka ny finompelona tananao zany. Tompo, vangio ny firenenay, mivavakay, dia ataonay anaran'i Jesosy Kristy mpanavotra ilay fantsangana tamaty, ary nampiandrana ny vavaka manao hoe: Ranay eo izay ny an-danitra, ao masinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao, ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo ny anio izy arina sahaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapana, manafanay amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raha isa finoana ry avy nanitsodrana tolotra anao aminaran'i Jesosy Kristy. Hitanao ny Jehovah ka hiaro anao, ampamehapitra ny taviny aminao ny Jehovah ka mindra fo aminao, anantra ny taviny aminao ny Jehovah ka menao ny fiadanana. Amen. Teo n'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.